Hebreo toko fahaenina. Koa aoka hilaozantsika ny abidi-pianarana ny amin'ny Kristy, fa aoka handroso ho amin'ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana hahafahana amin'ny asa maty sy finoana an'Andriamanitra, ary fampianarana ny amin'ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana, ary ny fitsanganany maty sy ny fitsarana mandrakizay. Ary zany no hataontsika raha avelan'Andriamanitra. Fa izay efa no hazavainy indray mandeha, sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina, ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny emotra dia tsy azo havaozina indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Fa izay tany mifoka ny ranorana milatsaka amin'ny matetika ka manirianana tsara ho an'ny olona iasana azy, dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay maniry tsilo sy songosongo kosa dia lavina sady akaiky ny ozona, ary ny hiafarany dia ny hodorana. Nefa ry malala, na dia miteny izany aza izahay, dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Ary mbola irinay ianareo rehetra samy haneo zany fahazotoana izany, mba hahazo ny fahatokiana beny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany. Mba tsy hiketraka ianareo, fa hanahaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Ny fanantenana no ananantsika ho vato fantsy ny aina. Hebreo toko fahaenina, ny 7:10 hatramin'ny 20. Fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama, ary satria tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azony nianianana, dia nianiana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe: hitay anao tokoa aho ary hahamaro dia hahamaro anao. Genesis 2:20, ny 7:10. Ary arak'izany, rehefa naharitra tsara Abrahama, dia nahazo ny teny fikasana. Fa ny olona dia mianiana amin'izay lehibe noho ny tenany, ary ny fianianana dia ataony mba hahamafy ny teny, hampitsahatra ny fifandirana rehetra. Ary amin'izany, raha Andriamanitra tahaneo kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovany sitrapony, dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany, mba ho zavatra roa loha tsy mety miova, izay tsy hain'Andriamanitra andaingana no hahazoantsika fampirisihana mafy, dia isika izay nandositra hiazona ny fanantenana napetraka eo anoloantsika, izay ananatsika ho vato fantsiky ny aina, sady mafy no tsy mietsika, ary miditra any anatin'ny efitra lamba. Tany no nidiran'i Jesosy ho mpialohantsika rehefa tonga mpisorona be mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka izy. Mandrutsa kau ampuna
sambatra minizay no ilay asa fanonerana iara-sambatra minizay no ilay asa fanonerana riandriamanitry ny fahasoavana sy ny voninahitra iantefan'ny fitiavanao zay ary manan'ilay fanahinao tonga mba hitsaokanao zay amin'ny anarany Jesosy Kristy Jesosy Kristy ilay masina Jesosy Kristy ilay fanavota